ry Andriamanitra tompony fotoana, Andriamanitra nahary izao rehetra izao ary mbola marina amin'ny tantara izao tontolo izao. Ilay nanome anay an Jesosy Kristy Alpha sy Omega. Manantena anao indray izahay, manavao ny fitiavanay miaino ny teninao sy ny toro-hevitrao izahay amin'izao sabotsy voalohany taona izao. Mitenena ary tompony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Deutéronomie 10 andininy 12 ka hatramin'ny 26 no isy ny afatry ny tompo hoanao ny fiangonany malala. Lehibe fitiavan'Andriamanitra anao, lehibe fitiavan'Andriamanitra anao. Izany ho hevitra izany no saintsaintsika amin'izao sabotsy voalohany amin'ny taona izao. Ny soratra masina ray manontolo moa dia mampahafantatra antsika hoe misy Andriamanitra ary tia antsika Andriamanitra. Ny Baiboly manontolo dia antson'ny mpandinika hoe déclaration d'amour. Anehoan'Andriamanitra ny fitiavany any sy ny fitiavany anao. Fa ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana ny fahatsapantsika amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany? Raha isika tahaka ny fitiavan'ny dadasiny antsika fotsiny ve sa tahaka ny fitiavan'ny olon-tianantsika? Lehibe tsy takatra ny saina ihany. Ny fahamarihana voalohany dia zao, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao satria mikatsaka izay ahatonga anao hatahotra azy izy. Zay ny lakile mahatonga ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra aharitra sady tsara ny fahatahorana an Jehova. Izy mihitsy no miady manome ny fomba rehetra mba hahatonga antsika hatahotra azy. Raha ny herintsika fotsiny amin'ny olombelona tsy mahay matahotra an'Andriamanitra izany tsika. Katsika mandeha 12 zany. Ary ankehitriny ry Israely io, inona moa no ilain'ny Jehova Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny hatahotra azy? Ilay dikateny amin'ny teny malagasy moa eto somary tsy ampy, izay angamba nazolazana azy fa tsy hoe diso akory, tsy ampy. Satria tsy ilay tahotra peur amin'ny teny frantsay fa ilay tahotra crainte. Izany hoe fanajana, izay angamba no manakaiky. Ary amin'ny version française moa dia le mahatonga hoe craindre mihitsy no ao. Que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Misy olona mantsy tsy afenina mba mivavaka ihany noho ny tahotra ny faty, noho ny tahotra ny zavatra hafa, fa tsy tena fitiavana an'Andriamanitra. Tadiva midevoly koa neka rehefa nahita amin'izao Kristy dia matahotra fantany hoe mpanjaka. Ka mba natsony koa hoe ry Jesosy zanaky Davida, dikan'izany le hoe lefa nampanantenaina fa ho mpanjaka amin'izao tontolo izao. Dia mba manonona ny toeram-boninahitra misy amin'ny tompo mihitsy. Kanefa vokatry ny tahotra fotsiny izany, fa tsy vokatry ny fanajana. Ilay tahotra eto dia fanajana. Andriamanitra mihitsy no manome antsika an'io fanajana azy io rehefa tena mibebaka amin'ny fotsika isika, rehefa tena mandray ny fanahy masina isika. Dia tsy mahatsara vilatsintsy tahaka amin'ilay mivakiana tao amin'ny filasan'ny tsara tao. Tena tia amin'ny fo, tsy hoe eo mason'olona ihany, tsy hoe rehefa tianao ny olona anankiray dia eo mason'olona ianao no mpampody mampiseho hoe tia azy. Rehefa ny amin'ny miafina dia ka ianao tsy tia azy akory. Fa ilay fanajana zany dia tena hoe naiza na aiza. Ary sambatra ianao raha isan'izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany. Fa lasa tsy zioka ho anao intsony ny mivavaka, fa tena fanovozan-kery. Na telo na efatra mivavaka eo, mivavaka foana ianao satria fantatra hoe ivavahanao. Fa tsy miankina amin'ny isan'ny olona. Tsy vesatra ho anao intsony izany hoe manompo an'Andriamanitra izany satria fantatra ho tsapanao mampitombo finoana. Andiny 17 moa dia milaza hoe mba hahita soa ianao amin'ilay Deutéronomie 10. Inona ny fahamarihana faharoa? Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao satria
tianao mihoatra no ny zavatra rehetra izy. Tsy tena mboamboarina zany riavana fa tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza an'izany. Tianao no ny zavatra rehetra izy. Zareo tena teny faefatra ambin'ny folo hoe indro any Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny lanitra ny lanitra. Tena lalina be zany. Tena milaza ny univers rehetra izay tsy takatra ny saintsika sy ny lanitra misy ny fonenan'Andriamanitra ary ny tany mpamozay rehetra ho aminy. Kanefa ny andininy fa 5:10 ny razanao noho ny raiketany fitiavan'i Jehovah ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Israely moa zany le antsoina hoe firenena voafidy. Raha atao indray mijery riavana zany Israely zany eo amin'ny saritany kely dia kely, tena kely mihitsy, ohatran'ny salaka kely zany izy. Nefa dia tiana milaza amintsika fa noho ny fifidianan'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe ao koa ny ivony tantara amin'izao tontolo izao. Raha manokatra televizion ianao na mihaino radio ianao mihaino vaovao, farafahakeliny indray mandeha isaky ny roa na telo andro tsy maintsy maheno an'izany Israely zany, na ho tsara na ho ratsiny ao. Tsy hoe io no endry ny mpaminany ary ampirenen'i Jehovah matetika hoe vahoaka mafiatiko, fa noho ilay fifidianan'Andriamanitra azy. Ka zareo le fanoharana taon'ilay andininy faefatra ambin'ny folo sy 15. Ay misy zany lanitra sy univers tsy takatry ny masontsika izany. Misy ny lanitra izay zavatra mahafinaritra mihoatra noho ny filazantsika hoe merveille. Fa ny razanareo moa sy no mifidiana no miraiketany fitiavana zany hoe tia noho izany rehetrarehetra zany ny olona mivavaka, ny olona mandray an'i Jesoa Kristy ho tompo sy mpambonjy azy. Ary tokony ampiatrehitra antsika zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra tsy hoe filatsy mahita, tena manana tokony hitiavana izy na ny mandrindra asa na mandakatra ny saintsika fa atapitrisa angeny galaksia. Ka raha oharina amin'izany rehetrarehetra zany ny tany marina raha ohatra miteboka akory. Ny mandrindra n'izany rehetrarehetra zany ataon'Andriamanitra dia milamina zany. Nefa izy tafisianao anatin'ilay teboka kely no anaovany fanambaram-pitiavana, namosany ny zanan'ilay tokana. Ilazany ampitondray ny teny amin'ny mpaminany hoe malala eo masoko ianao, izay mikasika anao dia mikasika ny anakandriamasoko. Tsapanao ve izany fitiavan'Andriamanitra anao zany, izany asaro-piaron'Andriamanitra ny aminao zany. Ary rehefa tsapantsika sy resy lahatra zany sika dia milaza anao fa tsy manatahotra mamakivaky ny taona vaovao zany sika. Tena anatin'ny fifaliana moa tsy tahaka an'ilay zazavavy kely 9 taona mipita ny arabe, faly mitsambikimbikina mihirahira, nefa etsy amin'ny ilany misy camion be mitrena be, etsy amin'ny andaniny misy sarety miaraka amin'ny omby misy alika mivovo. Izy mipita tsambikimbikina mihirahira falifaly tsisy tahotra. Satria nahoana ho ianao? Satria tantanany dadany izy ary matoky amin'ilay dadany izay mitantana azy. Ka ho iaho hoe zany aza fatokisana ny fitiavany dadany azy. Maika fa ny hoe fatokisantsika ny fitiavan'Andriamanitra, mitantana antsika mamakivaky ny taona, matoky ny zavatra mampatahotra aty amin'izao tontolo izao dia misy foana ary stratégie ny satana mihitsy ho mampatahotra io. Fa matoky raha manana ny Andriamanitra ny lanitra sady lanitra ny lanitra ianao matoky azy. Famarihana fahatelo, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao satria le izy lehibe izay nambara teo na ny lanitra azy tsy atonina azy dia te hiditra ao anatintsika. Mihera mihitsy izy amin'izany mba avelao hoa hiditra ao anatinao. Ny zanak'Israely zany dia miezaka mihitsy hiavaka amin'ny firenena manodidina, takandry Syrie, takandry Turquie, ireo firenena arabo manodidina ireo. Ary anisan'ny fomba anankiray izay
atao hoe nifameno satria aiko avy amin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny kolotsaina rahateo dia ny famorana dia nipoitra ho isika izay tena hoe tena mikasika ny nofo mihitsy dia tsara izany. Andriamanitra raha nampanao izany dia misy heviny ara-panahy be hoe tena mikasika anao mihitsy. Fa zao nefa niraisin'zareo amin'ny mahafombafomba azy fotsiny dia ino rehareha zay karaha zanaky Abrahama izay voavory dia nahitsy ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny 2:20. Koa forao ny fonareo fa aza mafiatoka intsony ianareo. Zany hoe hitan'Andriamanitra fa ilay famorana lasa nataon'ilay tsotra ny fombafomba fotsiny, ohatrany hoe lasa medikaly lasa izy azonareo hoe nefa ny tian'Andriamanitra maraminy dia hoe tena hiditra ho aminy mihitsy. Dia manjary nanitsy an'ireto zanak'Israely izay nitehitra tamin'ny fomba mahazatra rehetra attention, ny fonareo dia no tokony ho voakasika fa tsy hoe vita famorana dia mieritreritra no fa vovonjy zay. Tsy nanana n'Andriamanitra tao ambony ka maro tamin'ireto zanak'Israely reto. Zay mahatonga ny teny avelomberina atondrana ny mpaminany ity fireneny ity dia manaja ambolony fa ny fony kosa lavitra. Amafisina amintsika indray fa efa nidina tetỳ an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Tena mandondona mihera te hiditra mafy ao anatintsika. Zany voalazany Apokalipsy 7:20 ho Jesosy indro efa mitsangana ho barabarina ka mandondona. Raha misy miaino feo koa ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho. Izy tery zany ka hiara misakafo aminy ary izy amiko tena communion. Azo zany ny finoana tena fiomborana amin'Andriamanitra. Mystère izy zany fanambarana ataon'i Jesosy zany. Andriamanitra te hiditra ao anatinao, ilay Andriamanitra lehibe ary hainy zany hoe monina ao anatintsika miaraka amintsika. Zay ny vavina karazana tamin'ny tao Emmanuel amintsika Andriamanitra. Efa nampandrosoanao am-ponao ve Jesosy? Efa nampandrosoanao amin'ny tokantranonao ve? Amin'ny programa ny fiainanao rehetra miresahany mangina mandoale mihitsy dia ho hitanao fa ho ataon'izany. Farany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao satria mitsinjo anao izy. Na dia misy manelikiliky azy ianao, na dia misy manelikiliky azy ianao. Nisy foana zany ny fanelikiliana teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny fotoana ny fandimby. Misy foana arakaraka ny kolotsaina. Raha any amin'ny fokoanina ianao dia voailika loatra an'izao ohatra. Any Amerika ianao dia karazana ohatra an'izao dia voailika na voavakavaka ny voanikoditra tsy fantatro. Raha any ary tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ny testamenta taloha dia reto manaraka reto ny tena voailokiliky ny kamoty tsisy mpijery intsony satria ny ray aman-dreny no tena mitondra ny zanaka efatra ny hoe tsisy mijery zany kamoty zany. Ny mpitondra tena ny heverina ohatra fa tsisy haja intsony. Ary indrindraindrindra ny vahiny, indrindraindrindra ny vahiny dia mahitsy ny valitenin'i Jehovah amin'ny 7:7 sy 9:20. Jehovah Andriamanitra ireo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo. Petraka mihitsy aloha ilay voninahitra sy ny fanefana. Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizaha tavan'olona. Ny olona mety hanelikiliky anao fa hitan'Andriamanitra foana ianao. Ninona fanelikiliany ao anao. Na mandray kolikoly mety tsy voasakana anao kolikoly ny olona fa rehefa teanao zavatra momba anao Andriamanitra tsy voasakana izany na misy olona lava tanana tahaka n'inona eo. Manome rary ny kamoty sy mitondra tena izy sady tia ny vahiny ka ny manome azy anina sy fitafiana. Zany ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy voasakany ny mpanambola mahavita kolikoly, tsy voasakany ny mpanavaka mabolokoditra, tsy voasakany ny tompon-tany izay mety mampijaly ny vahiny. Ry havana, raha tsy resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra ianao dia mitovy amin'ilay olona sanatria mamono tenin-dreny satria nahoana mieritreritra izy hoe tsy tia azy Andriamanitra. Tsy resy lahatra izy dia efa miaratsy, efa manomboka resy lahatra izy hoe tsy misy fiantraikany amin'ny fiainako izany Andriamanitra izany. Dia miainga tamin'ny dingana malalaka indray sady miaratsy
farany izy dia tsy misy akory zany Andriamanitra zany. Iza moa no manao an'Andriamanitra tsy misy ny soratra masina? Iza? Ny adala. Azapa-adala. Efa tsy nahinao ary tsy morana hoe adala. Efa dia lasy. Tsy fantatra raha tafaverina na tsy. Ka tsy any amin'izany tsika. Loza raha izany. Raha tahaka izany le toesaina hoe tsika makivaky ny taona mantsy dia ho resy ianao, dia ho kivy ianao na hanao zavatra ary ianao malaina. Vahoaka ianao resy lahatra tena tia ianao tompo. Tsy misy kisendrasendra zany ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy kisendrasendra ny natonga anao kristianina. Ilay miantso anao nefa miteny fitiavana mandrakizay no mitiavako anao. Zany no namparetako famondrampo. Famondrampo atao mbola velontsika. Avaozon'Andriamanitra isan'andro. Zany no nanomozany an' Jesosy Kristy. Zany no natokana ho tompo sy mpamonjy antsika. Inona indray no mbola mampisalasala anao? Tsy araka amin'Andriamanitra makivaky teto amin'ity. Tsy hanao tena hivavaka amin'izay fa mila miaraka aminy no mahasoa antsika. Io tsy mahasoa ny vatana fotsiny, ny saina, ny fana. Aza manoty zany rehefa mba ozy tao zay hoe tandremo fa ratsy fanahy iny. Efa miaraka na ny fanahinao sy ny sainao mankany amin'ny faratsiana dikan'izay. Matoky ny fitiavan'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahiny. Amen.